manolotra ny araba Douglas Tokovavy izay hita faraka eto amin'ity toerana lapan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity anatrika ny fianianana ireo membre izay solitena avy eo amin'ny antenimieram-pirenena isika membre n'ity androm-panjakana Isokatra ny fitsarana na iketsika andraisina ny fianianana atao kamana vaovao atao ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Andeha matoa lehibe ny firaketa-tsoratra nangavinao hamaky ny andian-dalàna mahakasika izao fitsarana izao. Andininy fahitan'efirozato amin'ny lalam-panorenana. Misy kamara sivy ao amin'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana. Ny fitotoan'izany dia fitotoana tsy azo tahoaka. Kamara telo amin'izy ireto tenen'ny Repoblika, roa dina tenimieram-pirenena, roa dina tenimieram-monina, ary roa dina fitakeram-pamony momba ny fitsarana. Zaho fidiana izany artiana ny fanetrena ny kamara hafa dia toarina amin'ny alalan'ny fanjakana raisin'ny filohan'ny Repoblika. Andiny faharoapolo andarana voalohany amin'ny sitonana lahatra raisy arivo ataotra telo tamin'ny valopolo novambra taona raisy arivo anaovana ny lalàna tezoro momba ny lalam-panorenana. Mialohan'ny resaky asany ny mpamitsaina avo ny manao fianianana mandritra fitsarana manetsiketrika manoloana ny filohan'ny Repoblika na sotenany, ny filohan'ny antenimieram-bolona na ny sotenany, ny filohan'ny antenimieram-pirenena na ny sotenany, ny prime ministre sady ny gouvernemanta na ny sotenany, ireo kamara ao ny gouvernemanta araka izao. Minina fa atateraka tsaka isan-dava ary ampahaniterana ny andraikitra atotray ao amin'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana tsy andany na amin'iza na amin'iza fa andray fanapahan-kevitra ankaharana ka nifanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kely ary ireo foto-kevin-dehibe raikety no any baikoay amin'izany. Mila koa fa tano manakariva ny jabaran-telo fidin'ny fitsarana. Ny fanjakana rarina fahaenina sy roa arivo roa sy tato sy arivo. Zana fototra ny fidiana solitena roa amin'ny ao ny antenimieram-pirenena moa ny fitsarana momba ny lalam-panorenana. Ny filohan'ny fanavaozana Repoblika filoha fanjakana araka ny lalam-panorenana araka ny fanapahana rarina fahafolo asosivy koa tamin'ny 1 Oktobra taona 2021 manome ny fahefana-miaramila mahefa ny fisarana ny andraikitry filoha fanjakana. Araka ny tsibolana rarina fa-raisoroarivo ataotra telo tamin'ny 20 Novambra taona raisoroarivo anaovana ny lalàna-tezoro momba ny fitsarana momba ny lalam-panorenana. Araka ny fanjakana rarina fa-20 20 tamin'ny 30 Oktobra taona 20 mikasika ny fandamirana sy fampandehanana ny kadidiny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara. Araka ny fanjakana rarina fa-enina sy roa arivo telopolo sy dimanjato sy arivo tamin'ny 1 Jiona 2021 izana otrany fa havanany toerana famitsaina avokoa ao amin'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana. Araka ny fitanana soratra rarina fa 5 tamin'ny 20 Jiona
ina roapolo zala kotrany fidiana sotena roa avy eo amety mirapirenena oao ny fitsaranapo momba ny filolam-pahaverena. Ny filohan'ny falatan'andriamanitra filoam-panjakana dia mandinika andiny voalohany araka ny voalaza ny efatra ambin'ny folo amby zato andarana faharoso fa efatra ao amin'ny lalam-panorenana hitapokotra ny fividianana mpitiavana ao amin'ny fitsaranapo momba ny lalam-panorenana avy eo amin'ny mirapirenena dia Dematoa Zakoramasy Paralahy Célestin, Dematoa Vasison Honoré. Dimy faharoa, mandray avitany ny asany izy ireo aorian'ny fanatanterahana izay voalaza ny dimy faharoa ambin'ny folo ao amin'ny sotonana narana fahatraisy roa arivo atraotratiro tamin'ny valo ambin'ny folo novambra raisy roa arivo anaovana ny lalàna telezoro mahakasika ny tsaralavo momba ny lampanorenana. Atao teto Antananarivo valo ambin'ny folo jiona enina amby roapolo sy roa arivo manao sodiny fanjakana Mikael Ravelry. Andriamatoa Zakoramasy Paralahy Célestin, Andriamatoa Vasison Honoré. Mianiana va ianareo fa hanatanteraka ny tsakany sy andavana ary ampahamelehana ny andraiky za atotra anareo antony fitsarana maro momba ny lalam-panorenana. Tsy andana na minisa fa handray fanapahan-kevitra ankalalana ka ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna manankely ary ireo lehibe raketiny no hano hibaiko anareo amin'izany. Mianiana koa va ianareo fa hitano manakariva ny tsy ambarateny ny fitsarana. Izay totona lehilahy dia manakona manalona micro, manakana ny tanana kavanana dia manonona ny filaminana. Andriamatoa Zakoramasy Paralahy Célestin. Mianiana fa anatanteraka atsakana sandava ary ampahenena ny andraikitra tonta ao amin'ny tsarana momba ny lalam-panorenana. Tsy andana na miza fa andray fanapahan-kevitra ankalalama ka amin'ny fanajana lalam-panorenana sy ny lalàna manankely ary ireo fokely lehibe rakely ho nohany ny baiko ary amin'izany. Mianiana koa aho fahitany manakariva ny tsy ambaranteliny dimy fitsarana. Andriamatoa Vasison Honoré. Mininao manatanteraka sokasiandavany amin'ny mpamenena ny andraiky tatolotray ao amin'ny fitsaranapo momba ny lalam-panorenana. Tsy andana na miza fa andray fanapahan-kevitra ankalalana ka sy fanajana lalam-panorenana sy ny lalàna manankely ary ireo rakety no hano hibaibay amin'izany. Mininana koa aho fahitano manakariva ny tsambarankely. Andriamatolisany manolotsaina avy momba ny lalam-panorenana. Ambara voapetraka ara-panjakana ny andraikitra ny asa amin'ny anareo ianareo. Negatina ianareo zany a milay firazareo.
Iraketanatsuraka ny fianianana natao anaty-kampana ao amin'ny fitsaranabo manila rampambelona. Androany zomasy ireny jiona taona entina roapolo sy roa arivo tamin'ny folora sabatrano. Teto amin'ny efitra fitsarana vao manala-panorenana eto amin'ny da Antananarivo. Araky ny fepetrateto dia mandalana ireto ny teny fa efatra ambin'ny folo amby zato ny teny bolosy faharoa ary ny efatra amin'ny lam-panorenana andiny faharoa ambin'ny folo andaty voalohany amin'ny tsobonana ray sy roa arivo. Ohatraohatra telo tamin'ny valo ambin'ny folo novambra taona ray sy roa arivo anaovana ny lalàna-pezolo momba ny fitsaranabo momba ny lam-panorenana. Araka ny didim-panjakana larina fa enina amby roapolo sy roa arivo roa sy eninjato sy arivo tamin'ny valo ambin'ny folo jiona enina amby roapolo sy roa arivo izana fototra ny fifidianana sy ny tena roa avy eo amin'ny teny-mena-pirenena ho ao amin'ny fitsaranabo momba ny lam-panorenana. Teo amin'ny fitopitsarana manetiketika na teny voalohany fanavozana ny republika premier ministre sady gouvernemanta ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta sy ireo mpikambana ao amin'ny fitsaranabo momba ny lam-panorenana Ramatoa Rakotomentsapy Razaroa Sogermain Bakoly mpamotsaina Zokiolona. Ramatoa Tianjanahary Andriamalasa mpamotsaina ao. Ramatoa Andriamaony Ralaisona Rozogaina mpamotsaina ao. Ramatoa Rasonjatogo Morokona Afina mpamotsaina ao. Ramatoa Andriamapany Aintina mpamotsaina ao. Dia ireo fitsarana momba ny lam-panorenana Ramatoa Florent Potasso ny kaniana ireto mpamotsaina ao momba ny lam-panorenana ireto. Ramatoa Zaporamasy Faranazy Celestin, Ramatoa Vasison Honoré. Izay nanambara izao eo ampananganana ny fanangavanana. Mihinina fa anatanteraka ansaka selava ary ampamitera. Ny andraikitra avotray ao fitsarana momba ny lam-panorenana tsy alany namisa fa andray fanapakevitra kahalala ka ny fanazana ny lam-panorenana sy ny tanàna manakely ary lehibe no ary mbaefa amisa. Mihina koa fa tano manakariva isa-barateny ny fitsarana. Raha eny zany dia mariny koa fitsarana momba ny lam-panorenana fa vita fianianana araky larany izy ireo koa nambara fa petraka ara-panjakana amin'ny toerany avy izy. Arak'izany dia nataonay firaketatsonana ito fitsarana momba ny lam-panorenana izao firaketana izao zay avoaka amin'ny gazety Mpanjakana ny Republika. Ho famaranana zao fotoana lehibe andresana fianiana ny fianana vaovao ary fasana amin'ny lam-panorenana izao dia manaraka faharetana kely amiloha zany manana mba mila velatra teny fohy iafoto. Ianareo mpamotsaina ny fanavaozana ny Republika ny Madagasikara. Ianareo mpikambana amin'ny gouvernemanta. Ianareo solombavam-bahoaka sy ny filohan'ny antenimera-pirenena taloha izay manafikana ito. Ramatoa filohan'ny fitsarana-tampony Andriamatoa prefena Antananarivo. Ramatoa lehibe nifaritra nazy solontena ny rahatsy ao izy. Andriamatoa filohan'ny délégation manokana ny fifidianany fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Excellence mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique. Andriamatoa Samatoisan'ny mpikambana ao amin'ny CENI. Ramatoa tiahy ny ara-dalana na ny médiature zany. Ianareo sotena ny am-panjakana satsokazy isika olo manakaza maro sivily sy miaramila tokolahy sy tovavy. Raha mahita nanao minotana tonga manome voninahitra ny fisaranabo na lam-panorenana zay dia tonga ao an-tsaina avefana ilay fitenin-drazantsika manao hoe raha manavinavy dia variena raha soasoa ny fanomposana. Koa ny fisaorana sy fakantetemana anareo dia tsy fonosina anjomondana na kobonina anaty akanjo
fa hatolotra ny manify azy avokoa. Tolorona fisaorana ianareo tsy misy akanavaka fa natsoina andro dia andro, natsoina alina dia alina, tsy nitandro fasasarana, tsy nandala fotoana, tonga nanomotro anay mba hiara-mametraka amin'ny toerany amin'ireto mpanomposaina vaovao atonisanaharo momba ny lala-pamonenana ireto. Tsy hosoritana toy ny volo na avahana toy ny ketsa nefa ny fisaorana sy ny fankatelemana anareo, fa aleo atao fandorana ka tsisy azo siliva no bilany ka indray manodidina ihany. Kanefa kosa sao lasa tsy atonontonony tomitady-tena ambavan'antitra ny fisaoranay ka alahelo ianareo manakaza maro tonga manome hasiny manokana izao fotoana izao. Ho singaniko manokana eto amin'izany ianareo rahalahy mpanomposaina avo ao amin'ny fanambozana ny republika. Eto aho dia hitolotra kely aminareo mpanomposaina avo vita fianianana teo. Miarahaba sy misojana anareo ahavita tsakany sy andavana ny adidy ny andrinareo. Ny rano madiokono arahina marina ary ny olo mahatoky no toloro madidy. No fanterana atao anatin'ny maro ianareo satria mahatoky teo amin'ny fampiharana ny lalàna na resaky fotoana rehetra mampitsara anareo. Toa tany lava tsy tapitaperina, toa tsy ambony rano, dondona tsy may, dorona tsy firetra. Ato ny fitarana avo momba ny lala-pamonenana. Ny hevy ihany olo notoroana ary ny saina toy ny tady marivo loatra itsambikina ny ankizy, lalina loatra mamarika sy mamatotra ny tena. Koa amin'izao andraikitra raisina amin'izao vaovao izao dia mila ahy anareo mba hanoro lalana anareo. Ka izao teny izao dia atao toy ny mihinana vomanga meloka ka atenda manitsy azy. Fanamarinana ny fampiharana sy fanajana ny lalam-panorenana no andraikitsika. Adidy ny taky fahatonyan-tsaina sy fahamarinana izany, fa hoy ny taolo hoe aza manao mora hielezana fa manao sarotra hiangonana. Najoro indrindra mba hanatsara handrindra ny fiainana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny lalam-panorenana ary tsy misy didy aman-dalàna mifanohitra amin'izany. Diso fantatsika loatra izany. Tsy mety ny manaraka ny lokony toy ny vavy antitra ny andro lahy, nefa koa aza sara kokoa manananaka fandrao tsy manandray ny izy. Mila fandanjalanjana sy fikarohana manakariva izay tsy anotohina ny tombotsoa-pirenena, izany fanaraha-maso fatao fitarana avo momba ny lalam-panorenana izany. Miomana fa isika ato matetika dia ataon'ny olona toy ny akoha mihantona ka izay mandalo avokoa. Hazo lava halandivotra ary mamaivay ny fanakianana indraindray izay tsapa fatoa misy fanakianana tafahoatra na fiatsiana indraindray. Tsy atao ahakivy na valiana izany ka hampiditra antsika miady an-tsena sanasika, fa isika tsara toy mpandihy lavavolokelyka hono, mahay mantsiny tsy mahay mantsiny. Matoa isika manaiky ny hita ato ny fitsarana avo lalam-panorenana dia efa vonona nihinana ny voankazo anazy ka ny mamy atelina ny manidy kosa aloha. Amaranako ny tempo fa sao lava loatra toy salaka ka mamantso dia tsara ny mamerimberina eto mba tsy ho adiny be sy ny maro
fa ny fitsarana-panala-panorenina dia tsy mandraitsy tsy raisina toatsikoty na mandeha tsy voisina toalakan-jeso ka hitsavaka amin'ny raharahany fahefana hafa fa efa misy anjakana hafa voatolony lala-panorenana hanala maso sy hitsara ny asany fahefana mpanatanteraka fa tsy asany fitsarana-panorenana zany. Raha misy iray amin'ny fifanorana mampiakatra ny raharaha eto amin'ny fitsarana mpanatanterana vao mandinika izany izy. Voatanisy ny lala-panorenana mazava koa ny olona na fahefana afaka mampita raharaha ho dinina eto ka hialana tsiny fa disoko eto ny filazana milaza lazay ireo milaza manampahaizana ny lalàna izay toa manana fijery sy fandiniana baikon'ny firena politika ka sahy milaza fa efa nisy hono fotoany ilazana fitsarana manaraka-panorenana ity fa azo raisina sy diniana ny fitoriana nataony solombavam-bahoaka iray tamin'ny taona lasa oktobra tamin'ny taona lasa miangava voakio izany didy zany fa voasoratra mazava ao hoe ratsiny fa aleko amin'ny teny frantsay amin'izay amin'ny didy voasoratra mazava ao hoe il n'y a pas lieu à statuer sur la recevabilité ou non de la requête. Fa nohon'ny raharaha tena nahamay tamin'izany fotoana izany dia nampiasa ny fahefana izay ampiasain'ny fitsarana maro momba izao tontolo izao fitsarana manaraka-panorenana izahay dia ilay antsoina hoe pouvoir de régulation na pouvoir régulateur mizinafa. Azo ampiasaina izany rehefa tapitra tsy misy tsony ny vahaolana ao amin'ny lala-panorenana ary tsy fahefana ampiasaina andavanandro akory io fiarovana ny tontolo-tsoa-pirenena no ampiasana an'io fahefana io rehefa tsy misy vahaolana ao amin'ny lala-panorenana rehefa misy fahavanana ny fahefana na ny ampanjakana na ny misy krizy tsy maintsy vahana toy izay trano tito tamin'ny taona lasa. Tokolay sy tokovavy tsara ny manamarika izany ikasika ny fahefana manokana ananan'ny fitsarana-panorenana izany mba ho reny mpisymafa betsaka no tsy mahafantatra amin'izany fahefana mandrindra na pouvoir de régulation atao ananan'ny fitsarana mikasika ny lala-panorenana izany rehefa tapitra ny vahaolana tsy azo raisina intsony ao amin'ny lala-panorenana. Makasitraka ho avy sy tokolay faharoapito ny teny isaotra. Amilahina aloha mba isaotra kely ibadila satria misy magnino voninahitra amin'izao fotoana izao ireo mavatsika vahiny